efa ndresako tokoa ny Ilzy Eparsa ary efa nametrahako teny tamin'ny hainao manjery izy iny fa efa nisy ny résolution Nations Unies mikasika an'io Ilzy Eparsa io, zany hoe efa misy résolution fa ataony procédure miaraka amin'ny frantsay amerenana azy, zany hoe raha voazay résolution Nations Unies zay monsieur Patrick dia adina fanjakana sy ny fanjakana le fitondrana zany manery ny frantsay manatanteraka an'le résolution Nations Unies fa ny vahoaka ny tokony hanery an'le fitondrana de ny fitondrana no manao an'io, zany hoe tsy ho azontsika mihitsy ireo nosy ireo monsieur Patrick raha miagnahagna ty fitondrana ty, raha ty fitondrana ty tena tsy hanao an'io tena tsy ho azontsika mandrakizay, dikan'izay raha te ho azontsika io aleo mihitsy fitondrana ty miala eo zay, zany hoe miala mihitsy fitondrana io zay vao ho azo io Ilzy Eparsa zay ngamba ny tsotra resahako amin'ny fa io tsy hanao an'izany io. Anisany araka amin'ireo le mpitaky ny nosy malagasy hoe anao sa manana stratégie hafa ohatrany ny tanjomin'olo manko monsieur Patrick tsy mitovy. Ny aha rehefa hanao zavatra aho de rehefa manao zay moa za de fa tokisako fa vitako zay, za tsy mba mananao fahatany za rehefa hoe ty ho ataoko de fa miomananao zay fa ho tanteraky ny leçon io zavatra raha za aloha mitondra eo na namany mpitondra eo de vitako, dikan'izay zany tokony vitan'ny mpitondra zany io zavatra io, tokony vitan'ny mpitondra satria résolution ny Nations Unies asaina tanterahana fotsiny de miveriny io, raha ny mpitondra antsika zany tena manana finiavana fa ty tandrazana de tafaveriny io. Ny fomba fitakiny sasany misy tsy de mitovy hevitra amiko, za de manery ny mpitondra raha za zao mametrak'olona hitondra eo de fa matoky azy efa ho tafaveriny io, zay zany zay dikan'le teneniko teo hoe raha anisan'ny mpiaraka amin'ny tantana amin'ny fitondrana eo ny tenako dia tafaveriny satria efa résolution ny Nations Unies ny monsieur Patrick isika miara-miasa amin'ny Union Africaine satria anatin'ny Union Africaine ny ao misy fivorina ary mifanampy reo fotsiny inge iangaviana manery ny frantsay hoe averenao Madagasikara tafaverina fa matoa tsisy zay le mpitondra mihitsy tsy te hanao an'izay fa resa be fotsiny mois de novembre maninona ary tsy atao alohan'le francophonie ya atao velohan'ny francophonie le tena fanapahan-kevitra hoe aiza marina ny tena izy fa azo atao aoriana satria vita nge francophonie de tsy raha iny France tsony atsika amin'io tena tsy raha iny. Ianao ve mba anisan'le makasitraka ny resaka francophonie atao eto Madagasikara? Ny francophonie ny lafiny hoe mankasitraka sy tsy mankasitraka miankina amin'ny tanjona tratrarina anatin'le francophonie, raha zavatra miteraka tombotsoa any Madagasikara dia mankasitraka fa raha zavatra tsy hiteraka tombotsoa any Madagasikara tsy mankasitraka an'izany tenako fa raha ohatra kosa hoe le francophonie tena misy tombotsoa be deabe ho any Madagasikara ankasitrahako le izy. Teny amehezanao azy tompoko? Ny teny amehezako azy averiko le teny tamin'ny voalohany, ny filohan'ny pirenena rehefa miteny dia amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy zay, ary ny filohan'ny pirenena alohan'izy naka toerana mahafiloha azy de tokony tsy hadininy fa nanao fianianana tamina constitution zay vao nandre fitondrana hanaja sahala amin'ny anaky ny Andriamaso reto efa nandika lalàna be deabe izy tao amin'ny constitution zay efa nitondrany parlementaire zay solom-bava-bahoaka ny solony vava no efa nitondra teny amin'ny fitoriana teny amin'ny HCC fa teny amin'ny HCC fa fantarako azy mahita loatra koa zavatra tsy mety tao amin'ny antenimieram-pirenena de nametraka ny pacte de responsabilité hoe ny alanenina mba hisiny fitoniana fetretako azy mba hisiny fitoniana ny HCC de nandray ny décision igny did ary igny did hoe
pacte de responsabilité tsisy afaka mifanongana ka ny didiny HCC zany tokony ho tanterahana ary zay mahatonga ahy mamoaka hevitra hoe oka tsy terena hametra-pialana ny premier ministre satria didiny HCC iny tompoko didina HCC hoe tsisy afaka mifanongana ka rehefa alefa hametra-pialana ny primature ny PM de mametra fialana koa ny filoha satria samy responsable amin'ny responsabilité partagée ny natonga ny HCC namoaka ny didiny rehefa nitorina zany président de idée anatiny raha vakina igny hevitra ny HCC igny amin'ny miramila manko misy an'izay hoe savoir lire l'idée du chef hoe rehefa mamoaka didiny mamoaka miteny fotsiny lehibe de fantre hoe zone tiany atongavana hoe te hametraka teny zany ny HCC tamin'iny hoe responsable ny tsy fandenany zavatra daholo ianareo rehetrarehetra fa aleo aloha zany tsy mifanongana fa mba mieza ka rehefa hita zany fa tsy ao le ezaka fa mihemotra tsy ny primature rery ihany mahatonga ny fiamorana fa io ataona ahoana moa isoloana angy androany ny PM isoloana nefa mbola zao ihany ny ataony zanaky ny filoha zao ihany ny ataony HVM zao ihany ny ataony fianakaviany tsy haiko iza de tsisy zavatra andeha mihitsy ary eto magnaroatra an'izay misy anarana mandehandeha moany hitantsika eny resiko eto ministre ny environnement anareo ve de miteny fa mandeha ny eo amin'ny environnement doro tanety tsisy zavatra mandeha araka ny tokony izy tsy mbola nisy mihitsy andraikitra niraisina mikasika an'izany fandrimpahana ala zany ny trafikina bois de rose mandeha vao maly atsika maheno fa misy tanalahy iny angeny tratra fa tsy tratra betsaka ary afarantsika aza any andafiany atsika no hijery an'ireny tanalahy hijery gidro regny rehefa ritra ny ala de ritra reny fa angonony zalahany tsikelikely ny bibintsika ka ny olona efa tsy mahavita ny andraikiny koa mbola proposé na ho premier ministre ka mitombona le teny hoe efa manomana ny 2018 aleo ze namanamana afahana manao affaire hazahoana vola be hanaovana propagande ny présidentielle zay no ho apetraka ho PM fa mampalahelo ane Madagasikara salam tsisy olona manam-pahaizana tsony salam tsy manam-pahaizana ka oka tsika samby tonga saina fa tena latsaka ankaterena mbola mampaneno foana lakolosy ny olona hatram'izao ndre matofoloha fa tokony ho tapa-kevitra amin'ny décision raisinao ianao sotra